Akory aby anareo manakory tsika? Salama daholo rasanao atao resaka culture kely le hiran'ny le dada moa iny zany le fianarako iny tena mba tiako iny a. Tsy haiko nareo na manao ahoana le akory aby nareo tsika moa tsy mandefa hira intsony satria noho ny resaka ara-teknika sy ny lalàna isan-karazany de aleo tsy mety bingo satria tsy maintsy ajanako io ny sangan'asan'olona zany tsika nefa tsy mandoha vola na mandoha inona akory am'ireny zavatra ireny ka de fanomeravanao andriamatoa Malio Jean Claude Junior. Anarana zany zanako Malio zany ianao sa ahoana tompoko? Fanomeravantsika rehetra koa atao amin'ny YouTube ato bon lohateny moa de hoe tsy mifanotoantsika androany fa de ohatran'ny mifampalahelo de mifampikôtikôty teo de rahako hoe andao hanao émission kely aloha fa ohatran'ny malahelohelo nareo ary matsiarotsiaro angambany afaka mandefa hoe nalahelo na hoe masivo satimaka kely zany mba fampame courage eto satria tena marina zany de zao hoe Danemark, olona avy any Danemark mihitsy miarahaba bonjour. Il est quelle heure là-bas chez toi, Prima? Efa maraina ve zao any am'zao sa efa mangatsiaka any aminareo mbola tsara angambany androany aty aminay aloha mbola tsara zao. Tokony hanao an'le grillade ohatran'ny tamin'ny heritaona iny tsika. Qu'est-ce que je voulais dire? Fanomeravantsika rehetra aloha zany faly mifankahita amitsika rehetra eto ary c'est toujours un plaisir, je vais dire, de vous rencontrer, de se retrouver zany on va dire hoe amin'ny alalan'ity onjam-peo ity sy ny sary. Za moa zany no hitanareo eto ny ty tarehako mal rasé ngeda be efa niana salut Herman, aizany grillade leroa efa niana io ary manao régime sans sel angara zany laha zany satria rehefa nataoko ny analyse sy ny compte sy ny safé de ohatran'le surpoids mampatonga ny tongotro marary de ahenako aloha ny poids de hitako eo ny fandehany manjary ohatran'ny hoe tonga ave de tapitapika eo lasa misy arthrose sy ny karazany manahirana any fa hitako le poids aloha zany lasa mihoatra noho ny resaka sira zany. Ary zao zany ny mpanomponareo fady sira, tsy hoe fady moa zany fa tsy mihinana zao, miezaka ny tsy mihinana raha izay ny kôty. Nalahelo anareo satria tsy nilatsatsy ny fanao velomo ny fitenenana ary tsy mifagnome vaovao koa ohatran'ny hoe tsy mifankatia ary ohatran'ny hoe tezitra ve sa ahoana. Sahirana tamin'ny fampidirana mpianatra, anisan'ny tena fotoana anankiray mahafinaritra ho anahy manokana aloha, tena mahafinaritra le manatitra an'le taloha tsy ohatran'izany tena biera sen'omby ny tena fady dia courage. Za mivery baina la biera ny tena fady hoe coach ça va 12 afaka misotro divay ve? Asiana kely resaka Eva Sanina ve? Sanina be io de tsapako hoe le poids no mihoatra zany de eny anisan'ny fotoana tena mahafinaritra aho fa taloha tsy ohatran'izany ny hoe le premier jour zany tena manatitra ny zanako andeha hianatra any am-pianarana. Faly ery ny zanako elankely ary rapainina koa faly nefany
La vaillany iny zany rehefa meno pression anao hoe je commence à l'après-midi, du moins ma rentrée est prévue demain après-midi à 14 heures. Hein. Tandremo papa, hanatra marina ve ianao? Alokanao miteny hoe de zao hoe tsy am'forme raha hanina. Latsinainy iny zany de talata aloha zany mba tsy nianatra hoe rentrée an'ny groupe hafa. De larobia izy nianatra zany, je commence à 8 heures. De efa maraina drapaina zany, c'est vraiment un plaisir. Mais entre nous zany tena hoe le fotoanako am'zay zany lasa mila réorganisena tanteraka, de lasa le 13 heures zany mety hisy ny fiovana légèrement, ary zay no ifampiresahako amitsika rehetra eto hoe le 13 heures manko tena tian'ny olona satria any am-piasana izy amin'iny ary afaka mampiasa ny internet ny toeram-piasana de meno amin'ny écouteur ary le 13 heures koa fotoana fangalana pause kely, pause café na pause déjeuner dia tian'ny olona ihany koa no sady mihaino. Ny sasany moa ny hariva manao mihaino rediffusion raha ohatra ka any na any an-trano any, de ohatran'izay fa mbola mandinika io mbola mieritreritra zany hoe ahoana no anaovako azy, ahoana ny adapteko ny fotoanako sy ny karazany amin'ny zavatra tokony entina ho antsika rehetra eto amin'ny dinidinika sy ny anatranatra sy ny fampitaina ny zavatra rehetra tokony ampitaina amin'ny alalan'ny fahendrena daholo no ezahantsika anaovana an'izany sy ny hoe zoto ihany koa nga raha zay no tiana anaovana azy. Hanao fanamarinana kely momban'ny pubako za zany tena averiko amitsika mianakavy any hoe raha ohatra ko androany milaza hoe momba ny atsy na momba ny zatsy na momba ny zaroa dia amiko tsy mety ary misy karazana ohatrany hoe fiatsaram-belatsia ihany ity fandaharany ity. Satria rehefa manao pub ohatra ka mitsikera de tsy avenona kosa aloha fa maro ny tena faly, maro ny tena faly ary lasa faly hoe faly mitsikera fotsiny antsika mianakavy. Fa rehefa milaza kosa hoe misy zavatra marina zany, misy zavatra mba mety na de mba fotsiny ary ataon'ny ohatra hoe androany andriamatoa Andry Rajoelina de tena ohatrany hoe opa-razana, opa-vatana, ty opa rehetra ty mahazo anazy zany ao anatin'izay zavatra zay. Tena tsy afenoko anareo fa tsy mampaninona le izy ary au contraire raha tena tonga ao am'le zavatra tena iriko le izy satria ny antony de zao ny tsy fantatry ny maro zany de hoe ary averiko satria efa nanazava an'izay ateto, ilaina ny mahafantatra hoe inona marina ny tena ao anatin'ny fony io sy ny sainy io vahoaka io. Dikan'izany tsy maintsy manao fitsapahana hevi-bahoaka ianao. De manko ny ilazana an'izy, tsapahinao ny hevitry ny vahoaka amin'ny alalan'ny zavatra ohatrany hoe tsy zakany lohany ohatra. Hoe tena marina tokoa ve ny tena olona tena tsy tian'ity Andry Rajoelina ity e? De iny le Rakotomalala manao pub mandoka ny Andry Rajoelina, tena mba nety kosa ny ohatran'izao, tena mba izao, tena mba ohatran'izao. Fa lazako anareo fa rarakopana ny opa sy ny traitement sy ny injure mahazo amin'nga Fleury Rakotomalala satria hoe mpamatoky e, nenao momba ny fitondrana e, zao.
Zany hoe tsy lefitry ny olona mpanaraka anahy mihitsy zany. Zay teneniko mahatratra ny mihoatra ny 70 isan-jato. Ny mahita an'izany hoe radiolona mijoro, indrindra indrindra fa hoe dokafana kely zany, tena tsy tatan'zareo mihitsy. Amin'io 70 isan-jato io zany de misy manao hoe za manao an'izany ianao. Tena ny ultra sy ny extrême amin'io zany mahatratra ny amin'ny 70% à 78% any fa nilazaiko anareo statistika an'izay. Zany hoe raha eto amin'ity fandaharana ity zany de tena tsisy plasy eto ho any andramatoa andry radiolona na milimetatra raiky ary akory ary. Kanefany miala tsiny, tena miala fondro amintsika menakavy fa mba ahafahana mahalala kokoa sy bebe kokoa ny tena zava-misy dia tsy maintsy alefa amin'ny ballon de sonde ohatran'ireny hoe aiza ho aiza ny taux de popularité-ny, aiza ho aiza ny fandehany. Pour vous dire zany hoe tao anatin'ny 2 volana fotsiny andramatoa andry radiolona dia very 8 point be zao tao anatin'ny taux de popularité zany, raha zay ny ilazana azy. Misy fomba andrefesana azy amin'ny alalan'ny publication alefa sy ny karazany. Ohatra zao hoe te antananareo aho hoe mety aminareo ve ny fandaharako, akafizinareo ve ny fandaharako. Ahoana ny fomba hitransposiko an'izay hivoahan'le opinion anareo mombamomba anahy sy ny fandaharatsika. De nanao piba hoe hopay aho, alefaso ny taimbava, alefaso ny tsikera fa zakako. Fa raha ohatra anao manko anontany hoe mahafinaritra anareo ve za, tsy mi-attirer olona zany, même pas raha misy de misy olona 5-10 mamaly eo. Fa raha ohatra hoe menao domina ohatran'izay le olona zany hoe any amin'ny aty friction any izy, zany hoe isika zany amin'ity fandaharana ity en captive plutôt la psychologie des gens, ce qui se passe vraiment dans leur tête, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. No tanjony ty fandaharana ity fa tsy hoe fandaharana andeha hanafosafo mpanao politika nandeha hoe hanadobodoboka mpanao politika, tsy zay le izy. Fa ity fandaharana ity ho an'ny vahoaka ity, hoe inona ny tena tediavin'io vahoaka io, de rehefa tonga le fotoana hoe voavady zay fanontaniana zay hoe ity araky ny teneko moa zany am'izao fotoana zao hoe la majorité contacte silencieuse actuellement zany na depuis quelques années, une dizaine d'années, ne se figure point, ne se retrouve pas hoe par rapport amin'ny opposition actuelle sy ny pouvoir actuel. Reo olona reo no majoritaire am'izao fotoana zao ary tena majoritaire absolu. Sady tsy mety am'le opposition no tsy mety am'le mpitondra, de izay no mampiatso, zay menatsiny le malagasy nefany le mpandinika ara-politika tsy mampiasa akory ny hoe tokony mba manao sondage d'opinion tsika hoe inona marina ny tena ao anatin'ny sain'ny vahoaka, fa maninona tsika tsy mahazaka vahoaka ntsony, maninona ny tsy tafaverina ntsony ny 2002, maninona ny tsy tafaverina ntsony ny 72. Tamin'ny 72 idéal ny nandehanana fa tsy olona, tsy hoe nisy olona hoe andehanana fa tonga de hoe tsakitsaky zato 000 de hoe ndao. Tamin'ny 2002 olona mihitsy hoe ndao tena leo andratsiraka didetsika fa apetrakintsika marque Ravalomanana. Fa am'izao fotoana zao zany nandritry ny au moins quelques années dia sady tsy mety am'le olona ny opinion zany, ny olona présentena devant
sy ny olona prezantena de rery. Ka any ka raha misy ny fitaritana hidina an-dalambe, fitaritana ametraka olona, dia tsy mazoto le vahoaka satria efa nampiana nitady kirarony azy daholo ao. Ary misy ny akabazan'ireo olona ao ara dia tsy ananany akory le spesialite amin'ny fampidinana vahoaka eny an-dalambe, fa ny spesialite nananany dia ny fanakanana vahoaka tsy hidina an-dalambe tamin'izy nitondra teo amin'ny fitondrana. Zay le izy efa tamin'ny i Mario Mandjinika efa tamin'ny 80 tamin'ny 2002 no efa tsy zaka vahoaka ny vidim-piainana, fa rehefa tsy mety amin'ny vahoaka ka manana ny idéal tiany apetrana izy. Tamin'izany ny idéal tiany apetrana de Marc Ravalomanana. Tamin'ny 72 ny idéal tiana ialana dia ny tery Vaimata sy ny inona izy teo ny hégémonie zay tsisy anarana moa ny tamin'izany une hégémonie comme qui n'avait pas son nom. Ny vidim-piainana zany tsy anisan'ny marina hoe anisan'ny critère mety hanosika ny olona hidina eny an-dalambe, fa tsy critère manakana olona tsy hidina an-dalambe le vidin'ny fiainana. Tadidio zay, tsy teto Madagasikara rery no misy an'izany. Fa le izy tsy hitan'ny olona hoe anala an'ity de ty no ohatra nefa ohatran'izao ihany koa nataony ity tamin'izy nitao, tamin'ny androny teo. Io zany le zavatra mitranga ka tsy ilaina ny manadiady arak'hevitra amin'ny alalan'ny antotanisa ahafahanao mahita hoe efa misy zavatra mivoatra kosa izy zany efa misy anina kosa izy zany tamin'ny andao vadira zany hoe enim-bolana lasa talohan'izao, de niteny ateto hoe tsy omeko enim-bolana dia vita tanteraka ny amin'io fitondrana io. Diso tanteraky ny Arakotomalala Fleury tamin'ny projection-ny, diso tanteraky ny Voatavo tamin'ny projection satria ny antony de zao tsy negligeny ny élément anankiray hoe misy élément anankiray fondamental hoe ny mpanohatra ao anatin'le élément zany. De ny mampalahelo dia tsy misaisir ny opportunité na occasion maromaro. Nisy farafahakeliny efatra izy zay nicréena raha zay ny ilazana azy tao anatin'izay enim-bolana zay, tsy nanaraka an'izay ary tsy nisaisir an'izay ny mpanohatra. Akory atao tsy mamenatra mi-reconnaître hoe diso tanteraky ianao Andriamatora Kotomalala Fleury mba tsy hitenenanao ny hafa hoe tsy nanao ny asany ny hafa fa variana nisolitika fotsiny. Araky ny efa teniko foana hoe kosa izy hoa le ambassadrice zay, ny tena lozany eo izy de izahay ny tadiavin'zareo hanao ny asa tokony ataon'zareo. Efa mena azy ny matière ozy, qu'est-ce qu'on n'a pas fait Fleury ozy? Ils avaient jamais donné la manière. Marina kosa aloha zay. Kanefa rehefa atao le recul lay akory ny Fleury de hita hoe hay le atao am'le opposition mihitsiny tsy mirépondre am'le aspiration an'le vahoaka, tsy mamaly an'le tena hoe mety aminay vahoaka io olona io, na de nisy fotoana ary niainga hoe na ino asorina aloha aveo hita eo, fa tsy nandeha tany am'izay le izy.
Fa mila garanty le vahoaka hoe ianona tseo, ianona tseo, kanefa hitany foana tozy hoe aha, reveo manjao aloha nenarareo fa zay mbola tsy ho avy. Ka aza de non, plutôt hoe soyez naturel amin'ny fanarahana ny pibako. Rehefa teritry nareo de tena manaova de tena lazao hoe teritry ahako, ary rehefa faly nareo de lazao hoe mahafaly anareo, fa tsy de ilaina loatra koa le dokadoka be amin'ny fanaovana an'itony zavatra itony fa manjary manitsaka. Ny fandokafana ny mpitondra tsy hijanona androany zany na hitora-pitso, fa misy antony tena lehibe reny matoa atao, de arak'izay teneniko anareo zay hoe tena halanareo marina ve izy e? Tena tsy tianareo hatrany amy tsy mahay maitinareo marina ve le olona e? De tena tsy hafenina nefa fa zay ny zavatra mitranga. Raha ny mpanaraka an'i Lia Fleury no antenainy Andriamatoa Andry Rajoelina hoe anana sentiment aminy, de eo izy ny taraiky satria Lia Fleury ara zay miresaka aminy, zay fantany isan'andro, vao mivadika kely tonga de opa nomeny azy. Zany hoe tena tsisy il ne donne aucun périmètre hono va zany amy millimètre carré akory ahafahanao mi-apprécier ny zavatra mety ataon'ny mpitondra fanjakana eto am'ty fandaharana ity, fa de vao midega ny tonga de fa bon! Fa heureusement moa ny tenako mataty, ary arak'izay efa lazaiko anareo zay hoe aza de matahotra loatra na miasa saina loatra, fa ilaina ny sondage d'opinion, ilaina ihany koa ny maheno ny tsikeran'ny hafa, fampianarana demokrasia ho an-dralahy koa moa zany. Ilaina ny maheno ny tsikeran'ny hafa, ilaina ny mihaino ny olona, indrindra indrindra fa raha misy ny fifanajana ao anatin'ny zavatra atao. Ka de zay no resaka nientiko teto, ankoatran'ny hoe tena marina fa manomboka tsy hoe manomboka fa misy le fifamatorana anaty ary tsy hafenina fa zava-dehibe le izy, tena teo moa zany le tsy salama ny tongotra am'le mandringaringa, le teneniko anareo nanao IRM sy ny karazany, napiditra mpianatra, fa tena à tout moment mahatsiaro anareo hoe tokony hilaza zao, tokony hiteny an'izao, de nefany tsy afaka noho ny fotoana, tsy afaka ihany koa noho ny fifoazana maraina, ny asa koa famelomam-boadindra-manjanaka tsy maintsy atao, ka dia ialana tsiny ny amin'ny fifankatiavantsika sy ny fotoana efa mahazatra antsika amiray sy ny karazany ohatran'izany. Rampitso atoandro mbola hieritseritra kely aho hoe alefako eo ny pub raha ohatra ka hoe anao ve za sa tsy anao, satria tena raha nanaraka anie nareo tena tsy naka vakansy mihitsy, na hoe tsisy vakansy ty fandaharana ity tao anatin'ny periodin'ny vakansy iny, ka mety ilaina ihany koa le mitrotrotra satria sao de mipoaka, raha zay no ilazana azy. Bon, ny resaka Evasanina, miteny amiko nareo hoe aleon'ny filoha mandoa ny firian'ny Barea ato zay mikarakara ny olona amin'ny Evasanina. Oui, marina zany ary za te hiteny hoe ny tena marina de le ministera mihitsy zay tokony hanao ny asany tsy anino tsy anino. Zay ny tena marina. Le ministera tokony hanao ny asany tsy anino tsy anino. Zay no mahatonga an'le hoe le président présent partout na hoe omnipotent, satria avy am'le membre an'le gouvernement tsy matapakahatra amy zavatra ataony mahatonga an'izany,
D'une partie fa tsy hoe marina daholo fa tokony gouvernemanta, ny ministra mpiandraikitrany no mandefa hoe alefa evazany reto olona reto monsieur le président, ato amin'ny budget ato ny kitianay ohatran'izao ohatran'izao. Zay le izy fa de ataona fa de za aloha mbola miteny hoe resaka sakafo iny fa tsy resaka famosaviny zany, ary efa misy manomboka milasa saina any hoe ty toaka no autoriseny ity anisany zavatra dangereux. Satria raha tsy vao maîtriser zany le resaka méthanol ao anatin'le izy, de rehefa mitsofoka anaty vavony io, zavatra hafa mihitsy ny fiasany ary mahafaty 3 andro, 2 andro après arakarak'le olona io produit simika io, zay azo avy amin'ny tsy fahaizana mandrefy na ny fanaovana an'ilay alcool na ilay rhum na ilay ino ty izy teo toaka gasy zay maro tokoa no misotro azy. Ka de fametra-belomon tsika ary sambotanin'Andriamanitra, veloma mahafinaritra tokoa. Alahelo anareo de mitsirika kely mifampiarahaba hoe akory nareo, akory laly, akory tsika ao. Veloma ry tompoko, veloma.